Misaotra n'Andriamanitra hatrany sika ry havana afaka manohy ny fanompoana azy amin'izao maharaim-baovao mamaraparana ny volana aprily izao. Ho aminareo ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Eo ambany masontsika ny salamo fa 2:10 andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Salamo fa 2:10 andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Dia hitsangantsika idera sy hanome voninahitra n'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo: Aleloia, sambatra ny olona izay matahotra ny Jehova, sady mankasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina. Fananana sy harena no ao an-tranony, ary ny fahamarina ny aharitra mandrakizay. Ao amin'ny maizana impisahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fo sy miantra ary marina ireny. Amen. Hivavaka isika. Dia rainay ianao Andriamanitra, satria mahery ary be fitiavana. Mbola avelanao hifandimby ny alina sy ny andro, ary aposaka ao aminay ny masoandro amin'ity alatsinainy ity, ho fanambaranao ny famindramponao aminay. Betsaka ny mpiaramonina aminay na dia miposaka aza ny masoandro no tavela ao anatin'ny aizin'ny fahotana, izay kosa no sarianao ho tonga eto an-tranonao, hitady ny fahazavana avy aminao, fahazavam-panahy avy aminao. Esory tokoa ny aizina ao anatinay, ny ota malaky mahazo anay, ka aza isaina ny fahadisoanay. Misaotra anao, mbola haniraka koa ny fanahy masina, hampahazavanay eto amin'ity toerana ity, ary hanazava ny teninao aminay. Voninkaino izahay ry Tompo, mitenena araka ny fombanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Exodosy 10:20 hatramin'ny 17. Isika rehetra iara-maki ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, ahinjiro manandrify ny lanitra ny tananao, mba hisy azy na amin'ny tany Egipta, dia aizy nahazo tsapaina. Dia nahinjitry Mosesy nandrify ny lanitra ny tanany, dia nisy aizy-py toeran'ny tany Egipta rehetra atelona, koa tsy mba nifankahita ny olona na niala tamin'izay ny toerany atelona, fa ny zanak'Israely rehetra kosa nisy mazava teo amin'ny fonenany. Amen. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tanteraka arabaky teny ao anatin'izao soratra masina novakiana izao ry havana, ny filazana hoe hafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Fa izay mampieritreritra dia ny hoe misy tokoa ve ny hoe maizina izao tontolo izao, fa ny mpino dia ao anatin'ny mazava ihany. Raha ny salamo 7:30 no verenantsika vakiana fa anisan'ny nalahatra tamin'ny mofonaina tao anatin'ity volana aprily ity izany, dia hoy ny soratra masina hoe ny maizina aza. Ahoana ny soratra masina? Ndeha ho vakiantsika hoe 7:30 ny andininy 2:20. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: tsia fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Rehefa ao amin'Andriamanitra izany, sahala ny mazava sy ny maizina. Ity soratra masina dia mitantara amintsika ny anankiray amin'ireo loza izay nataon'Andriamanitra mba hahatonga ny Farao
hiova fo ka anapa-kevitra andefa ny zanak'Israely hanompo an'Andriamanitra. Loza tsy nampandrenesina na nampiomanina tahaka ny loza fahatelo amin'ny toko 7:12 ny amin'ny moka, tahaka ny loza fahaenina ao amin'ny toko 7:9 ny amin'ny vai. Ireo loza telo ireo, ny moka, ny vai, ny azipito, dia tsy mba nampiomanana ny zanak'Israely tahaka ny hafa. Tonga fotsiny ny moka, tonga ny vai, ary eto tonga ny aizina. Manazava ny mpino ny tompo. Ara-bakiteny dia hitantsika eto. Fa ahoana moa no nahatonga an'izay? Manazava ny mpino ny tompo eo am-piandohana dia nametraka teny tamin'i Mosesy izy, ary nankatoy izany i Mosesy. Ho Jehovah tamin'i Mosesy, ahinjiro manandrify ny lanitra ny tananao mba hisy aizina amin'ny tany Egipta dia aizina azo tsapaina. Dia nahindritry Mosesy nanandrify ny lanitra ny tanany. Ny fankatoavan'i Mosesy no nanehoan'Andriamanitra an'izao loza fahasivy izao. Fankatoavan'i Mosesy ilay nitarika ny zanak'Israely. Fankatoavan'ny olona anankiray mpitarika no mahateraka ny fanavahana ny tsy mino sy ny mino. Ny tsy mino dia tavela ao anatin'ny aizina, ary ny mino dia miaina ao anatin'ny fahazavana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ay ny olona anankiray izay mankatoa dia miteraka fahazavana ho an'ny hafa. Mosesy izay nankatoa an'Andriamanitra eto, mpitarika raha teon'ny zanak'Israely, dia nahateraka fahazavana ho an'ny zanak'Israely rehetra. Azontsika saintsainina ve zany ry havana? Olona anankiray no mankatoa ahinjiro mipaka amin'ny lanitra ny tananao, dia nahinjitry Mosesy nanandrify ny lanitra ny tanany. Zava-dehibe tokoa ry havana ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra, fa miteraka fahazavana ho an'ny fiangonan'Andriamanitra zany. Mety hoe tsy mpitarika ianao, fa vahoaka an'Andriamanitra ihany, fa iaino, tsy atao andrakandrana, izany hoe miaina tsy misy fepetra, mankatoa tsy misy adievitra ny tenin'Andriamanitra. Rehefa izy ny teny hoe ataovy izao, dia ataovy tokoa, aza misalasala. Fa ho hitanao ny fahazavana mamirapiratra eo amin'ny fiangonana. Ho tsapan'ny fiangonana fa tena misy Andriamanitra manazava eto amin'izao tontolo izao feno aizina. Miavaka ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra, fa izay fiavahana izay dia iantohan'ny fankatoavako sy ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Tsy hiavakavaka foana ny fiangonana raha tsy feno fankatoavana, ny fiangonana tsirairay manomboka amin'ny mpitarika sy ny vahoaka izay tarihany. Antsony sika ry havana mba hiroso amin'ny fankatoavana bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra, ahitana sy ahatsapana fa eo amintsika Andriamanitra ilay manazavantsika amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, na dia eto amin'izao tontolo izao feno aizina aza isika. Fa hitantsika eto izany Andriamanitra manamaizina ny tsy mpino. Eo amin'ny 2:20 sy 7:20, 2:20 tapany 2, hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nisy azipito eran'ny tany Egipta rehetra atelona, koa tsy mba nifankahita ny olona na niala tamin'izay nitoerany atelona, fa ny zanak'Israely kosa nisy mazava teo amin'ny fonenany. Atelona
telo andro ny dikan'izany izany hoe raha dika amin'ny fiainantsika andavanandro dia 9 alina misesy tsy niposaka zany ny masoandro fa mitohy ny alina atsika eritreretina ve zany mitohy ny alina atelona 3 andro tapitra ny alina toetim-biasan'ny alina fa tsy mba dimbiasan'ny andro tena zavatra mahagaga sy mahatahotra zany eny amin'ny vodipejy tsy hoe azo-tsapain-tanana fa aizina mampiraparapa nisy azopito eran'ny tany Egipta rehetra atelona inona mivokany tsy nifankahita ny olona tsy niala tamin'ny toerany atelona zany hoe tapaka tanteraka ny fifandraisan'ny tsipino ny Egiptianina tapaka tanteraka ny fifandraisany tsy mifankahita ary tsy afaka niala tamin'ny toerany mazava loatra tsy afaka miaona amin'ny mpiara-miasa tsy afaka niaona tamin'ny mpiara-mianatra tsy afaka nandeha niaona tamin'ny petsena tsy afaka tsy mifankahita ny olona zany ndrevana dia sary ny asan'ny Satana manamaizina an'izao tontolo izao ka manjary jamba ny olona tsy mahay mifampijery intsony tafasaraka ny olona tsy mahay mifandray na mifampiarahaba-kory azy eny an-dalana venao tsy lazain'ny olona adala arapainao daholo ny olona rehetra eny an-dalana bonjour manahoana izakoa iny fa tena asan'ny Satana ny mandrava ny fifandraisana tsy mahajery nizaniza ny olona fa izy rery ihany ny fiainako ary tsy hitako zay anaovana azy tsy mahavita mifanerasera ny olona fa mihiboka ao amin'ny tenany dia samy mikarakara ny tenany eo enina dia ny hitady ny fahazavana avy amin'Andriamanitra azy tsy hitan'ny olona izany voafatotry Satana tongotra matanana izao tontolo izao asehon'ny Egipta eto amin'ity soratra masina ity 3 andro maizina ary dia eritrereto tsara ry havana ny hoe mbola aiza zany rehefa mandrakizay ao anatin'ny aizina raha mbola hitoetra tsy finoana ihany misaoran'Andriamanitra ry havana raha mbola miposaka isan'andro ny masoandro ary raha izay tokoa moa no tapohan'Andriamanitra tahaka ny tany Egipta izao tontolo izao amaizininy tsy ankiteniteny tsy misy famomanana tsy miposaka ntsony ny masoandro inona no ny tranga matoki fa mbola azavy ianao raha tena mino ny tranga maizina izay tsy nanaiky ny fahazavan'ny tompo misaoran'Andriamanitra raha mbola miposaka amin'ny masoandro ary indrindra misaoran'Andriamanitra raha mbola miteny amintsika izy raha mbola tsy manakombana ny vavany ka manome ny teniny ho fahazavana sy ho fanilo ny tongotrao hitondra anao indray amin'ny fandaharam-potoananao amin'ity anio ity raha sy tena sarobidy fa tsy mandeha ho azy zany fiposahan'ny masoandro isan'andro ary sarobidy fa tsy tongatonga fotsiny eo am-pototsofinao ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra mbola te hanazavanao Andriamanitra mbola te hanilo anao hitondra anao amin'ny fahazavany raha mbola miteny Andriamanitra naizanaiza misy ny mpino eto amin'ity izao tontolo izao feno aizina ity dia sitrak'Andriamanitra tokoa ny hanazava azy ny hanazavantsika mandihana mifalia misaoran'Andriamanitra fa mazava ianao na dia ao anatin'ny aizina izao tontolo izao azy amen ivavaka isika indre ny hafalianay Andriamanitra satria miteny aminay ianao manazava anay ianao ao anatin'ny aizina eto amin'izao tontolo izao betsaka ny olona tsy mahita azay ale amaizin'ny Satana ny lalany fatoran'ny Satana ny tongony betsaka ny olona tsy mahita ho raisina satria
efa jamba ny maso ary voafatotra koa ny tanany. Izahay dia noazavainao manokana raha nentinao teto an-tranonao ka nanambaranao indray ny teninao. Fa ay hafa tokoa no manompo anao sy ny tsy manompo anao. Dia indreto izahay Tompo, matoky ny teninao mbola ombanay, hitarika anay amin'izay rehetra ataonay, tsy ny anio ihany fa amin'ny andronay rehetra. Dia mangataka aminao hampahery anay amin'ny alalan'ny teninao amin'izay hoatrehanay amin'ity anio ity. Mangataka anao mba hanolo-tsaina ka hanome fahendrena amin'ny alalan'ny teninao, mba hazava aminay ny lalak'izorana amin'izay mety ho sarotra atrehinay. Mangataka aminao mba hanazava aminay amin'ny alalan'ny teninao raha tojo ny manahirana izahay eo amin'ny fiainanay any atokantrano, any ampiasana, any ampianarana, eny an-dalambe. Meo anay ny teninao ho fahazavana ho anay, ka hiavaka tokoa izahay eo ampiatrena ny tontolo andro mihoatra ny zanak'izao tontolo izao tsy mety mandray ny heriny teninao manova ny fiainany. Tompo, mivavaka aminao izahay ho an'ny firenenay, anatin'ny hazakazaka ezahana hampandrosoana ny firenena momba ny fifidianana, miteneny ianao hanandrify izany raharaham-pirenena izany amin'ireo tompona andraikitra samihafa, amin'ireo mpilatsaka ho fidiana ho an'ireo vahoakanao malagasy izay hifidy. Apetraka eo am-pelantananao koa ny fiangonanao, ampamirapirato amin'ny fiangonanao manerana izao tontolo izao ny fahazavanao, ka na dia manarona ny tany aza ny aizina no ny fijoroan'ny fiangonana dia isy fahazavana hitan'izao tontolo izao, anitona azy anatonanao Andriamanitra. Misaotra amin'ny hijerenao ny fiainanay manokana, ara-panahy, ara-pahasalamana, ny arak'asa, ny amin'ny fianarana, ny amin'ny tokantrano. Ary apetraka eo am-pelantananao ireo ankonanay ray aman-dreny, zoky na zandry, zanaka na vady, tsy tongeto. Andriamanitra ho amin'izy ireny ny fahazavanao amin'ny lalan-kalehany, amin'ny fandaharam-potoanany ary amin'ny fiainany indrindra koa. Atambatray ny vavakay amin'ilay nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana riavana hijoro vavolombelona trano isika, anonona ny fanekempinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, raha tsy topa anao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy Tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao, no ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tany nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanany indray. Avy any eviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambarany ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fankasitrahana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao amin'ny ankavananao,
ny masoandro tsy mba hamely anao no ny andro na ny volana no ny alina. Jehovah iaro anao amina ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehovah iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.